tadiavitra amin'ity andro an'ity Andriamatoa Brunel Razafy andro fizay solombavam-bahoaka lanitra ny Kongo mandroso tompoko. Rabanareo mianadahy dia mankasitraka amin'ny fanasana manome an'izao sehatra zao mba haneo-kevitra sy fampizarana amin'ny tanindrazana dia manandratra ny fiarabana ihany koa ny mpijery antsika. Mitodika ato amin'ny député Brunel avy hatrany tena koa efa nisy ny antso nataon'ny filohan'ny repoblika ireny antso amina fisokafana, antso amina resaka dialogue. Maina mahatonga anareo mbola tsy miditra amin'izay resaka izay fa misy antso nataony nareo nefa mampahariny resaka. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Misy antso ataon'ny filoha. Tsy adakatra ihany izahay miaina amin'ilay izy. Tsy adakatra izahay satria raha ohatra ka nisy ny procédure na déchéance nataon'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny herintaona dia namoaka didy ny ACC fa hoe mila mametraka pacte de responsabilité ny filohan'ny repoblika sy ny andrim-panjakana. Anko raha fifampiresahana tsy mihoatra an'izany. Voalohany aloha didy avoakana fitsarana faran'izay ambony nefa tsy misy ny fitohizan'ny fifampiresahana, tsy misy ny fitohizan'ny fifanantonana dia androany ray mivoaka le kabary fa hoe vonina ny fampiresaka afahafa amiko ihany ary afahafa aminay fa amiko raha ohatra ka tena hoe fampiresaka ino misy didy ndao tanterahana le didy dia mifanatona dia mifampiresaka hoe ahoana ny ampiarana anty andininy ao anatin'ny didy navoakan'ny ACCT. Misaotra betsaka anao Andriamatoa lahatra fa lafatra zafady indrindra miresaka ianao hoe teteza mita mavaivay zany filohan'ny repoblika zany dia tompon'andraikitra feno tao anatin'ny teteza mita ministry ny fitantanam-bola zany ny tompon'ny lakile ary mahafantatra ny dossier rehetrarehetra tao anatin'ny teteza mita zany hoe ministry ny fitantanam-bola zany dia miresaka ianao fa hoe tsy tanterahana le pacte de responsabilité satria mitomany ary tiandrombaka ny mahazo arivo ny mapara aza adiny fa ny lalam-panorenana ny eny mamaritra an'izany ary ny pacte de responsabilité dia didy mpitsarana navoakan'ny ACC ka raha ohatra ka azotsika ialana ny didy mpitsarana na azotsika tsinitsoniavina ny didy mpitsarana dia firenena ohatry ny ahoana zany ty Madagasikara ty nefa mba mitomany fa hoe ametraka an'izany firenena tandalany firenena ohatran'izao hoe didy mpitsarana raha tsy taterahanao fa hitadiavanao astuce fa lazainao fa hoe manakirotana zany na tsy mahampilany memorandum tsy nety androsiny ianareo tsy nety anao sy ny ianareo tamin'ny memorandum dia tsy haiko hoe inona ny tokony kajikajy politika ianareo mapara atao anatin'ny zavatra ary ny zavatra mampalahelo dia ianareo nosipotaka zay nosombovoka nametraka ny filoham-pirenena io kanefa ny ianareo indray tia no milaza fa tsy ilaina io zao le pacte de responsabilité tsy initiative-ny Assemblée nationale na initiative-ny président de la République fa didy. Pacte de responsabilité ne veut pas dire mémorandum. Inona ny atao hoe pacte? Ny atao hoe pacte dia fifanarahana na contrat entre deux personnes na deux sociétés na deux personnalités na publique na privé. Fa ny mémorandum dia initiative na olona anankiray sometiavana amin'ny maromaro. Ny voalaza ny didy dia hoe pacte de responsabilité. Zahay solombavam-bahoaka nanatina filohan'ny repoblika tany andapa nitondra ny sosokevitra io Andriamatoa filoha zahay dia vonona ary monsieur soumettre amin'ity didiny ACCT itiny anay volavolankevitra anatanterahana le pacte de responsabilité dinio dia mba omeo anay ny ianao naterinay tany ny anay miandry zay mandraky ty ny androany dia critique anareo le lalam-panorenana naninona renao supporter candidat nanaiky latsaka raha ohatra ka tsy mety aminao le lalam-panorenana
Resana nitsakitsaka amin'ny lalam-pandroana atao mazava ny resaka to safady ianao no tanàna fantako tsara azo atapahana aloha fa mbola tsara ary zay tsy mampivoatra ny mbola njara amarana azy azafady miresaka tsika le hoe constitution ny filohan'ny repoblika rehefa lany sy voafidy nanao fenianana tamin'ny olona lampandroenana io a teo amin'ny vakimasy mamasina ary nanizingizina ho retany ho rendanitra eo anatyany tany sy lanitra fa anaja toy ny anak'andriamaso pruneloziny vazaha anaja toy ny anak'andriamaso any olona lampandroenana io nanaova ny fianianana nefa elany androany hitsabokina ny rapitso hitsakitsahany tsy rarahiny ary misy andininy laviny tanteraka ao anatin'le izy dia tsy fantatra hoe iza manara-dalàna dia iza zany tsy manara-dalàna kabarina petraky ny filoam-pirenena ihany koa tao anatin'ireny tournée nataony reny manerana Madagasikara tany Befandriana Atsimo tany Toamasina tany Manakara ny antso amina dialogue sy amina stabilité politique ahoana ny ametrahana izay stabilité politique na ny fitoniana ary famarina toerana ary raha politika izay no fijeren'ny député anazy raha ohatra ka zao ny toetra raha misy ny toera raha eo amin'ny resaka politika andresana io mbonako a le fijeren'ny maître teo misy fifanoherana be ny zavatra mbara ny filohan'ny repoblika sy ny politika izay tanterahany milaza izy fa mitady stabilité milaza izy fa hoe vonina ny fampiresaka nefa jereo ange ny zavatra ataony nany esorana amin'ny prime ministre Ravelonarivo fotsiny nanyendrena amin'ny prime ministre Mahafaly Olivier aiza ao anatin'ny lalam-panorenana no miteny fa hoe président na groupe parlementaire vitsivitsy no manolotra prime ministre sans pour autant consulter les membres tsy antaniana akory le solombavam-bahoaka fa filohana vondrona parlementaire vitsivitsy no manolotra dia mandeha ny nomination dia apetraka ao amin'ny fomba letrezana ohatran'izany ny eritreritra sy ny tianao atao dia atao ambadika ianao mandray micro ary mikabary fa hoe mitady fitoniana izy ihany ary zareo ihany mandrosina afo ampirehitra lay sehatra politika eto amin'ny firenena faharoa ny atao hoe mifampiresaka na ny olona vonina amina dialogue zany dia olona miaino ary mahay miaino fa tsika ve dia mahita fa hoe miaino zao fitondrana zao na miaino ny filohan'ny repoblika izany tsy niantso teto izany tsy nikikika izany tsy nanao antso avy izany tsy nitaraina fa inona tamin'izany ny valiana dia ifampiresaka amin'ny ahoana ary tsy maintsy misy an'izay preuve de la volonté misy an'izay hoe fahavinonana misy an'izay fahatsapanina rehetra zay hoe tena miaino marina vonina ny fampiresaka marina hifanakalo marina andao ary tsy efa porofina fisokafana vereny ny atsona ministre atao anatin'ny gouvernementaire mbola misy mapara anonona ny MMM koa izay naivaika teo anivon'ny fanoherana lasa ministre amin'izao fotoana izao zao a ny atao hoe stabilité ao anatina tany demokratika dia rafitra apetraka ary manaja ny atsipirian'ny lalam-panorenana fa tsy hoe ny paipaika politika na ny kajikajy ny mpitondra no apetraka dia zay no forcena hoe apisy stabilité mialatsiny e mahay mamaky ny olona lalam-panorenana io daholo ny rehetra ary mahafantatra ny tsipiriana io satria vakina fotsiny io dia mazava fa maninona ny atao forcina ohatran'izany zao mahafinaritra sy tiako atao dia ataoko ty fa dia anareo zany rehefa avy eo ny tsy maintsy manaiky mba hisily le fitoniana nametraka fitoriana teny ny RCC ve ny opposition tamin'izany satria azony atao ny manao an'izay ny RCC no raha ohatra ka anaraka an'izay tsika raha manapaka ny RCC hoe tsy ara-dalàna io dia manaraka an'izay daholo tsika rehetra hoe tsy ara-dalàna raha ohatra sy miteny hoe ara-dalàna io dia mety hoe ara-dalàna zany le izy iny efatra ny mapara nanao recours tany amin'ny ACC zao izy ny valiny fa dia lavin'ny ACC daholo
teo amin'ny risque ny article 54 application stricte amin'ny article 72 fa tsisy na raha lasa nyaminy saika eto amin'ity firenena ity ary tena malahelo raha ohatra ka ohatran'izany ny fisainana mpanao politika ny présence ny président ny assemblée nationale teny avoloa no illégaliseny na iformaliseny nomination an'le prime ministre tsy manaraka ny lalam-pandrenana mpanarako ve tao mapara tsy nitsangana nohatra an'ireny dia mahagaga ane ianareo maparana n'inona ny tsy niteny fa tiarinarakoraka zay mantsy ny zavatra mahagaga toko zao ny zavatra nisy tao tsy mazaza rehefa voalaza fa hoe nameritra-pialana hono prime ministre Ravelonarivo ka amenanareo any amin'ny Tsimbazaza ny baolina amolavolanareo olona ho atolotra prime ministre dia nivory zahay zay tratrantso teto Antananarivo ny andro zoma 5 ny isan'ny solombavam-bahoaka tafavory tao dia hoe araka ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny fampilazana avy any avoloa dia miasitsika an'olotra ny anaran'izay prime ministre vaovao isolo an'ity voalaza fa nametra-pialana ity miady hevitra nandeha tao dia hoe mba ho matotra ny fanaovana politika mba iroso amin'ny tsaratsara kokoa sy anaraka ny lalam-panorenana amin'izay ny fanendrena an'izay prime ministre ho avy eo dia aleo atsona daholo ny solombavam-bahoaka rehetra dia miaraka mikondoa ary zay olona mieritreritra fa ilatsaka ho prime ministre dia lahatra atsika tsiraidray ato amin'ity salle de séance aty ka zay telo maharesy lahatra indrindra no soratana ary aterina ny filohan'ny repoblika tsy nataonareo nalefa ny fiantsoana rehetrarehetra eraky ny solombavam-bahoaka eran'ny Madagasikara hoe miakatra farany zaingany aty Antananarivo fa mivory amin'ny latsinainy amin'ny 7 maraina inona le fiantsoana lasa daholy ny sabotsy Andriamatoa filohan'ny antenimera-pirenena ihany no mivadika tao anatin'ny zavatra tapaka fa hoe ivory amin'ny alatsinainy hanapaka sy andinika hoe iza no anarana atolotra ary zay olona eritreritra prime ministre na roapolo dia milahatra ao dia miresaka amin'ny solombavam-bahoaka eo dia zay telo voalohany amin'izay no soratana aterina ry zay no nalefa tamin'ny solombavam-bahoaka eran'ny Madagasikara ny andro zoma ny sabotsy ihany ny filohan'ny antenimera-pirenena nivadika tamin'izay zavatra mifanarahana zay dia nanao ny paipaika sy ny fombafomba rehetrarehetra natongavana tamin'iny fanendrena soi-disant iny fanolorana iny ary azadiny fa nisy huis-clos zay solombavam-bahoaka taorinan'iny ary voapotsipotsitra mba tsy tenenako hoe gidra ny resaka ny fanaovany ny solombavam-bahoaka samy solombavam-bahoaka atao hoe inona ny antony atsonanay inona ny antony andefasana mesazy aminay inona ny antony anaovana rassemblement spontané raha ohatra ka tsy nandrasany zahay tsara ho fantatra praitan-drazana zany ary tsara ho fantatra tsika malagasy rehetra fa zay tompoko ny zavatra misy latsinainy amin'ny 7 maraina ny fivoriana andinihana sy anaovana consultation ny premier ministrable rehetrarehetra fa ny sabotsy dia fa vitandry zareo ny paipaika sy ny fikafika rehetrarehetra natongavana tamin'io nomination io ty Brunel akoatra ny fampiarana ny article 54 itakinareo ny fametrahana feo anivo mapara ny prime ministre sotra betsaka amin'izay fanontaniana zay mety amiko izay fanontaniana zay satria mba miresaka zavatra matotra satria raha miady hevitra amina karazan'olona ohatra ny reto tsy mandroso mihitsy ty firenena ity ary miodikodina ny vahaolana aloha voalohany indrindra dia hoe atao aloha zay atongavany ty Madagasikara ty ho nation tsy haiko hoe ahoana ny andikana zany ho nation zany nation zany raha misy zavatra mahazony any Toliara dia mangotsika ny ety raha misy zavatra mahazony ety dia mitomany ny any Dego fa ny zavatra misy mandraky ty ny androany mbola tsy nation tsika meko profo tamin'ny 2014 nanao fifampiarabana tratry ny taona ny fianakaviamben'ny sud-est tao amin'ny Futura teo Andranomena rehefa nanao fety tao ny grand sud-est
dia nandeha ny kabary vita ny kabary dia nandeha ny fandihizana dia nandeha ny finanankanana dia nandeha ny fisososotroana tao anatin'ilay fisososotroana dia miresaka amin'izay satria be dia be mpanao politika zanak'ilay faritra tsy moatsinanana no tafeona tao dia niresaka ny anga teo dia izao raha zao ny mitoy da sisy raha mandeha milonina fa da raharaha ity raha ty savagny tompony ny boderozy da ny ambany antso ny miliardaire soalala ny lafo da ny tsonjombe ny amboarina fezany zatra tantaraiko zany tranga zany resaka nivoaka tao ihany koa rehefa olona veto akibony merina no nitondra amin'ny Madagasikara dia nanomboka sy nandehabe ny fivarotana tany fahatelo voaingana mbola tsy nisy teo amin'ny roy amin'andro angamba zao misy ray aman-dreny be avy any amin'ny fatra tsy moatsinaniny ihany koa ny ilana nodimandry teto Antananarivo teo Mandroseza dia mifampiantso daholo ny fianakaviambeny ny atsimoatsinanana dia tonga tao ny fanotrona tao dia teo dia rehefa tao anatin'le fanotronana amina fahoriana ohatran'ireny dia mandeha ihany koa ny resaka politika sy ny adevitra politika dia tonga dia natakendry zareo satria rehefa nipoitra io GDS io za nisana ny hevitra tamin'ny voalohany hoe tsy mety io satria tsy voafehin'ny fitondrana ary tsy voafehin'ny fitantanan-raha-pitondrana mandraky ty ny androany ny fiarovana ny sistan'ny Madagasikara sy ny fiarovana ny aren'ny Madagasikara ka maninona tonga dia miazakazaka mandray fanapahan-kevitra amin'io dia le olona tao tsy mijery an'izany rehetrarehetra zany fa zao no nataony ny fiatsoana moa zany ao anatin'ny fianakaviamben'ny sud-est dia hoe iabany miray atsoina amin'ny anaran-janako zao no angatahanay aminao iabany miray io GDS io davilay andeha fa asikagny da sahazo ziro da sahazo lalagna da sahazo fampagnosoana dia tsy ahita goudron dia tsy anagna autoroute raha tsy atao GDS io fa avilay io amboarina anao moa fa nianatra ta États-Unis tagny da ay zany da manositra sosikevitra raha vita GDS Fort Dauphin dia voasitogna aby aminareo agny da Antananarivo zany da Washington da a Fort Dauphin zany da New York zay ny resaky le olona fa mindalo aminareo le projet de loi mahakasika an'le GDS dia miandro zahay fa ny tena tiako atongavana zany dia ity elana nijaliana ny gasa ela tsy nandrosoana ny gasa za mahafantatra tsara ny kapasité ny SVM satria efa miporofony tao anatin'ny rotoana sy tapany raha mbola SVM marery no andrasana moka n'ity fireneny ity ao ambany vahohon'ny fahantrano sy ny vahoho ny mpanjana tany tsy tafavoaka velona amin'itsika fa tsy maintsy manambatra hery zay d'accord amin'izany fa le fanambarana hery na hoe fampiraisana an'izay fahafahamanao zay dia tsy mizotra intsony amin'izao rafitra misy zao fa tsy maintsy mitsambikonytsika mametraka zavatra vaovao ho any Madagasikara raha reo mpanao politika eto Madagasikara reo toboko ny fanometanana hagnavitra n'ity firenena ity mbola tsy ampy problema mpanao politika be dia be tokoa tsy mahafantatra koa reo Madagasikara ary tsy mba mandehandeha tsy mamantatra hoe inona ny zavatra misy fa eto izy mitabataba dia hoe mpanao politika izy eto izy manevitra dia hoe mpanao politika fa raha ohatra ka tena navitra n'ity firenena ity fantaro le firenena fangeza loatra ty Madagasikara ity ary ampy asantsika raha ohatra tsika ka mifanometanana fa tsy maintsy hoa olona vonona tena hoe hagnavitra n'ity tany ity tsy maintsy misy fanapahan-kevitra goavana be amin'ny lafin'ny toe-karena amin'ny lafin'ny rafitra amin'ny lafin'ny lalàna raha tsy teny zao ohatra hoe io jereo ny euro ohatrinny ny mpiasa-panjakana farany ambony eto mikarama ray tapitrisa ariary isam-bolana avadikao euro nge zany 250 euro dia mbola tsy tonga saina ihany ve tsika hoe mandeha zao rafitra zao sa tsy mandeha nyresaka ny raha lahako tato fa hoe nisy any befandrina suda iny nisy pontokanana any fantaro tsara le contexte fa isy arenakibony tanotra raha ny vahiny ao nanamboarina ny URN9 ny vahiny rehefa amabo sy angalatra anao dia miray ina ary miresaka ary mampiady tsara cohérent tsara ny azy ny zavatra taony
bady mody sy naleny hoe finansion fanamboarana an'ity lalanyity fefa misy firenekafa hitrandraka anao izy boksity hotrandrana tompoko zay ny atony nanamboarana ny lalanyio fa tsy noho ny etaetan'ny olo agny na fitomagnan'olo agny na fitaragnan'olo agny zay ny nanamboarana an'io tsara fantatra ntsika mpiray-tandrazana zany ny tiako ambara dia tsotra mba tia androso ny mpiray-tandrazana rehetra ary mba manofy an'izany hoe fantrona zany mba hiala amin'izany hoe fahantrana zany teraka ny gasy ao anaty fahantrana antitra ihany izy fa mbola mahantra maty ihany izy fa anaty fahantrana ahoana ny andrasena an'izay fahantrana zay tsy maintsy mametraka an'izay hoe élan national zay fiombonam-po sy intégration rehetrarehetra fantatra tsara ny hoe inona contrainte mipetraka amin'le mpitondra ny antony dia tsotra raha mbola zao rafitra zao ny apetraka eto hoe mila vola be isaky ny latsaka filoam-pirenena tsy maintsy voafatotra foana izy arangazé quelque part ary raha ny herin'ny tenany ihany tsy ahafahany miala ao ambaniny zay vahoho ny olona nameme vola azy sy nametraka azy eo amin'izay fitondrana zay fa tsy maintsy mila nahy izy mila nao izy mila tsika rehetrarehetra kanefa tsy maintsy izy no miova fo voalohany mampiseho hoe vonina anompo ny ty tandrazana ty marina anompo ny ty firenena ity ary ampionareo sy tohananareo a hitsambikina amin'reto fefy be diabe misy tsilo ataony mpanjana tany ana reto miaiky an'izay izy manaiky an'izay izy vonina amin'izay izy dia manampy ny rehetrarehetra jereo zao resahana omena anazy nysosikevitra mikasika ny midy io foany io midy io fa io mampahantra atsika sany le izy satria le olona nanome vola tare hoaiza aninona manome sosikevitra ihany koa zay mikasika an'io volamena io fotsiny ameo baiko ny banque centrale ary atao antso amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe zay manana volamena rehetrarehetra amidy dia amidy eo amin'ny banque centrale ny vidiny ara-dalàna fa za miteny aminao fa ao anatin'ny 3 volana ihany raha ela indrindra amina taonina be diabe ny volamena ao amin'io banque centrale io tsika mahafantatra rehetra zay nianatra économie fa rehefa manana dépôt ianao dia afaka micréer monnaie io fandresena fahantrana eto mora fa ny mampatahotra le mpitondra le contrainte mipetraka aminy satria fantany tsara mihitsy fa tsy mirépondre le aspiration populaire ny zavatra ataony ka sady elaniny ery izy ny tsy tohanany ato dia matahotra izy dia tsy mandeha amin'izay loany ka za mahita hoe mbola misy ny fotoana mbola be diabe ny zavatra azo atao raha tena vonina marina izy fa nolo-tanana mila miova fo izy ohatra ny zaka io sy nameniny raha lahatato dia miara-miasa dia mandroso ty ankitsy fo